Tompomaso eo amin'ny vaovao mahakasika ny tontolon'ny fiompiana. Olana iray izay sedran'ny mpiompy tantely ny varoazy izay katsetsitra na parazita ihany koa. Nisy ara-mony famelabelarana mikasika izany sy fampahafantarana ny vahaolana manoloana izany omaly tetsy amin'ny Café de la Gare Soarano. Nanatrika izany teny an-toerana mony namana Claudia Rasoloson sy Mamy Rasoana io. Ny olan'ny fiompiana tantely sy ny fomba mety andrenana azy no nivelabelariny Dr Jean-Joseph Randriamananoro nandritry ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao omaly tetsy amin'ny Café de la Gare. Ny 5 isanjaton'ny zava-maniry raha ny fantatra dia tsy afaka mamokatra raha tsy misy ny antsoina hoe service pollinisateur ataon'ny tantely. Ny taona 2010 dia nisy eo ny antsoina hoe katsetsitra na parazita atao hoe varroa teto amin'ny faritra Analamanga ary nihitatra tany amin'ny faritra hafa izany ka nisy ny fiantraikany lehibe teo amin'ny fiompiana tantely. Raha 797 kilao ny vokatra tantely ny taona 2010 dia tsy nisy afa-tsy 1 kilao izany eo anivon'ny FENAM na ny fikambanana nasionalin'ireo mpiompy tantely miisa 200 eto Madagasikara ny taona 2012. Ny taona 2012 dia nanomboka ny fikarohana samihafa tamin'ny fampiasana fanafody biolojika ary mbola mitohy izany araky ny voalazan'ny manam-pahaizana manokana mikasika ny fiompiana tantely ity. Fantatra fa tsy azo fongorana tanteraka ny varroa fa azo atao kosa ny mampiana ny fianaka izany. Nisy ny fikarohana samihafa nataon'ny Prochimade tany amin'ny faritra Atsinananosy ary vokatra izany fikarohana izany ny Apipro na ny acide oxalique izay nampahafantarana omaly.